Ankoatra ny fandrarana ny valizy misy kodiaran-kely, nilaza ny minisitry ny fitaterana raha Roarilala Tinoka Roberto fa voarara ihany koa ny fitondrana solosaina azo sakelehana ka entina anatin'ny fiaramanidina ho an'ny sidina makany ivelan'i Madagasikara. Noraisina ireo fepetra ireo mba hisorohana ny fanondranana antsokosoko arena satria misy ny trangana hatrarana olona sasany nanolo ny vato aratra amin'ny solosaina ho bolongambolamena ho iatran'ny minisitra androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Tapaka tamin'ny filakevitry ny minisitra izany fandrarana izany ahafahana mampitsahatra ny fanondranana antsokosoko ny volamena ho an'ny ivelan'ny nosy. Araka ny antotanisa dia 700 ny fanondranana antsokosoko ny arena kibon-tany dia amin'ny alalan'ny entana vimbinina ny tanana avokoa. Ny malagasy sakanavaka no tokony hisitraka izany arena izany fa tsy olombitsy fotsiny ho iatran'ny minisitra. Marina fa niverina ny sokatra amin'ny ampahany indray any lanitry Madagasikara nanomboka ny 5 marsa teo ary anisan'ny fepetra tsy maintsy hajaina ireo ny tanysaina ireo. Nahazo filazana manambana amin'ny loko mavo ny faritra Sava sy Analanjirofo nanomboka androany Alasinainy tamin'ny 4 ora tolakandro noho ny fisian'ny andro ratsy miforona ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Raha tsy misy ny fiovana dia hiditra an-tanety eo anelanelan'ireo faritra roa ireo izy io raha ampitso maraina. Efa mirotsaka ny antoerana ny orambe mikiza amin'izao ary pakany amin'ny faritra Tsinanana izany manomboka ny alina. Any amin'ny manodidina ny 410 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Tanjona Masoala no fohy be ny andro ratsy raha ny filazana tamin'ny 4 ora tolakandro teo. Ny tombony heriny ary lasa depression tropicale izay mitondra rivotra mitsoka hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora sady arahina tafiotra manodidina ny 570 kilometatra isan'ora. Mikisaka maina atsimo andrefa nandihany, fanarana miloko maitso kosa ho an'ny faritra Alotra Mangoro sy ho an'ny distrikan'ny Befandriana Avaratra, Bealanana, Mandritsara, Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa, Brickaville, Vatomandry ary Antanambao Manampotsy. Tsy tokony handriaka intsony ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Sambava sy Brickaville ho ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mihamena trano ny isan'ireo olona vaovao marary ny Covid-19 raha ny antotanisa navoaka ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka ny Sabotsy lasa teo. 230 ireo marary vaovao teo anelanelan'ny 9 febroary hatramin'ny 4 martsa. Ny enabe koa araka izany ny isan'ireo marary any amin'ny faritra rehetra. Efa mahavitsy ihany koa ireo izay tsy nahatoetra ity varanaretina ity. Misa 7 ireo maty ao anatin'ny herinandro lasa teo raha toa ka 12 izany tamin'ny tapa-bolana. 523 ireo olona sitrana ny 9 febroary hatramin'ny 4 martsa fa marary 20 kosa no mbola miaina anaty tranga fahasarotana amin'izao fotoana izao ho iatran'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka.